Androany no nankalazana ny fahasivy taona ny emperora japonais Akihito ka nisy indrindra ny lanonana mifandraikana izany no tanterahana tao amin'ny hôtel Carlton Anosy tao. Tao anatin'izany fotoana izany ihany koa no nilazan'ny ambassadeur japonais ny fifandraisany eo amin'ny Madagasikara, eo ihany koa ny toeran'ny Japon manoloana ny fifidianana izay kasaina ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Nanome toky fa hanohana tranon'ezaka izay tanterahany Madagasikara amin'ny famahanany krizy Japon araka nambarany ambassadeur japonais miasa simono eto amintsika Andriamatoa Tetsuro Kawaguchi. Nosiritan'ity diplomaty ihany koa fa manohana amin'ny fifidianana izay tanterahany eto Madagasikara i Japon. Ny ministra ny raharaham-bahiny Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo kosa dia nilaza fa manga amin'ny fifandraisana eo Madagasikara sy Japon na dia nosy ambanin-drahona aza izany noho ny fisian'ny olana eo amin'ny fandoavan'ny orinasa japonais izay nanao ny lalana bypass tamin'ny fanefana hetra. Nosy ministra ny raharaham-bahiny fa miompana amin'ny sehatra samihafa amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny roatonta, anisan'izany ny lafiny fanamboaran-dalana, fampidirana rano fisotro madio ary ny lafiny fampiroboroboana ny fambolena. Eo anatrezany fa dia vao nanome indray zareo tsy ela koa zay eo amin'ny 1 milliard d'ariary eo hanamboarana ny fanamboaran-drano any Atsimo eo amin'ilay resaka izy adduction d'eau zany. Zay zavatra zay nefa dia tsisy valaka koa amin'ny natao tamin'ny daio nanaovana le bypass ka ny ao an-tsain'izareo zany dia mba hoe aravona io problème tamin'ny bypass io fa tsy conditionné-njareo amin'izany akory fa ataony ihany nefa ny fanomezana le vola 1 million de dollars ahafahana mandeha le resaka adduction d'eau any Atsimo. Dikan'izany na misy aza ny tsy fitovin-kevitra eo amin'ny interprétation le contrat zay fanarahana dia ny Japon dia mizotra foana eo amin'ny fanampianatsika. Ankoatran'izay ao anatin'ny teteza mihitsy ty dia vao tsy ela koa zay no nandefa amin'izay ny position officielle ny Japon reconnaître ny ity pouvoir de transition ty mba ahafahantsika zany mizotra milamina amin'ilay fifidianana. Tsy vitan'izay koa fa hitondra ny anjara birikiny izy eo amin'ny financement ny fifidianana miara-mifarimbona amin'ny fianakaviana be iraisam-pirenena. Andao sy elan'ny Madagasikara ny ambassadeur japonais Andriamatoa Tetsuro Kawaguchi ary nandritra ny lanonam-pankalazana ny fahasivy taona ny emperora japonais izay tanterahana androany teny amin'ny hôtel Carlton Anosy nahafantarana izay.